mbola anatin'izay baolina kitra izay ihany sy samy manoma tena faratra amin'izao fotoana izao ireo ekipa amin'ny fiatrehana ny fandanam-pirenena. Anisan'ireny ny ekipan'ny Knaps Sport avy any amin'ny faritra Itasy iny efa ao anatin'izay fanomanantena izay izy ireo hiatrika ny fifananana nasionaly manazava ny fisotroan'izay fanomanantena ho azy ireo izay indrindra ary Andriamatoa Robson Bruno. Ny zavatra tiako ambara eto amboloana angambany dia sarako mazava tsara. Voalohany mazamo dia fantatro tsara fa membre amin'ny Fédération Malagasy de Football. Fa ny fanontaniana beraka ao mikasika ny Knaps dia tiako mitondra fanazavana aminao. Fa nanomana dia nanomana tokoa zany Knaps raha amin'ny ty saison 2013 ity. Ohatra fotsiny hoe raha voatavavoaka izay champion tany Ligue Itasy dia nisy ireo match no karakaraina izay tamin'iny avaratra iny tany Ambanja, tany Antsiranana, tany Antsoy. Tsy vitan'izay ihany koa efa nitotoy izay tany Toamasina. Ireny zany dia no heverina fa match fiomanana amin'ny Coupe de Madagascar na ny Champions League sy amin'ny T20. Manarana ny tsara ny fitsarana bola kitra eto Madagasikara ny antony moa zaho ny Fédération Malagasy de Football. Za ihany koa dia ancien arbitre international de football. Zava-misy nefa dia efa iarahantsika mahita ireny na eto anivon'ny championnat allemand zany na eny anivon'ny championnat de Madagascar fa olombelona ny arbitre tsy lavina zany fa mila kosa nefa ezaka manokana tokony ataony amin'ny commission centrale des arbitres mba hanara-maso aloha ny arbitre tsirairay avy dia hanao tombana mazava tsara ary hanao fanendrena araka ny tokony izy satria raha antsika malala fa tsy kely ny volalan'ny club anankiray miatrika an'izany championnat zany ka mba tsy rariny loatra raha avy amin'ny arbitre matetika maresy ny ekipa.